Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ahy pasteur Adolphe Randriana Avravelona avy amin'ny fiangonana Refi Androndrakely ny miaraka aminareo amin'ity androany ity, ary manolotra ny arahaba feno ho anareo ny tenako dia ianareo isa mbatan'olona, isa mpianakaviana ary isa trano. Arabaina ry laina soavina ny tompony omba anareo amin'ity androany ity. Engany ka amin'ny alalan'izao fandarana izao de hiasa hatrany hatrany eo aminareo ny tompandriamanitra, hiasa eo amin'ny akonanareo ihany koa. Manarak'izany dia iroso amin'ny fitondrana ny afatra am'izay aza ny tenako, fa mialohan'izay de andao sika anokana fotoana anaovana vavaka aloha, ka de aondreny lohanao hiaraka amiko. Ry tompandriamanitra raiky malala masina zay nan-danitra, misotranao noho ny fahasoavanao lehibe sy ny famiraponao, ka nataonao nisy ty fotoanandroany ity zao fandarana izao. Apetraka iampiaratanao Andriamanitra totoa azy ny teny zay hita mpanomponao androany, ary ho apetrakao ao anatin'ny tsiraray avy zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao zany afatra entiny zany. Aneo ny herinao mahagaga tokoa ane anao amin'ny tsiraray avy zay any an-trano any, nidera sy niaja ary ny voninahitra de ho an'Andriamanitra hery any amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary tompoko hitondra ny afatra ho anareo am'izay aza ny tenako am'izao fotoana zao. Araky nefa nambarako taminareo reny tao re olona sitra tamin'ny aretina nahazo azy rehefa nino sy nandray ny tenin'Andriamanitra nentinay tahako zao. Tao mihitsy re olona zay naleny tao mpandriny amataona maro kanefa nisotran'ny tompo. Tao ihany ko re olona nanana olana efa naverevitra natapidalakale, tsy hanitsony zay tokony atao hiakavisy hiakavanana, kanefa rehefa namonjy ny fotoam-pivavahana zay nataonao fiangonana Refi tao Androndrakely izy, dia niasa ny herin'Andriamanitra ary dia voavonjy tam'izany olana nahazo azy izany izy. Ohatra anankiray zao tantarako aminareo zao, nisy mpivady namonjy fotoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana Refi Androndrakely, ary niona tamiko ihany koa tao am-birao fandraisak'olona ry zareo tam'izany. Ny olana nisy tamin'izy mivady reo zany dia miady lava ary tsisy fitsarana mihitsy la hiady ataony, ary natsapa tena hoe nijaly be mihitsy le vehivavy tam'izany fotoana zany, satria ilay lehilahy de tena mahavita mamono mihitsy, tena mahavita tena midaroka mafy an'le raha-matovadiny. De zay zany ny fiainan'izy ireo hatram'izay amataona maro. Fa rehefa nazo fampianarana sy fampaherizina avy aty aminay izy, nataoko ihany koa ny vavaka, namonjy fotoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana Refi Androndrakely ry zareo, de akory ny zava-magaga fa tena nasehon'Andriamanitra hoe misy fanafahana ao amin'izao fiangonana Refi Androndrakely izao, ary tena noafan'Andriamanitra tokoa ry zareo tam'izany. Le lehilahy mihitsy no joro vavolombelona, fa tena magaga Jesosy, tena mahay malova olona ratsy ho tsara Jesosy, ary nangataka mihitsy azy izy mba hijoro vavolombelona ao anatin'ny fotoam-pivavahana alahady, de nekeko moa hoe amin'ny andro anankiray de joro vavolombelona ry zareo. Tanteraka tam'le tenin'Andriamanitra hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao eo. Fijorana vavolombelona anankiray ihany koa, ndre mandeha nisy raim-pianakaviana anankiray na tonga namonjy fotoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana Refi Androndrakely ndray alahady,
nitondra ny zanany vavy sahabo 10 taona teo eo izy satria io zanany vavy io narazy nisy cancer teo aminy hémorroïde zany no nietimbony aretina teo aminy de nivadika ho cancer de nitsapo tena izy efa nandrisiny enim-bolana fa tsy nietisitrana fa miamahila tovavy miamahila tovavy faraka teniko teo hoe namonjy fitampivavahana tao fiangonana refy Androdrakely izy mianaka tam'izay fotoa zay vita fitampivavahana dia nanatona azy zareo de ndraisiko manokana tao amborako de mbola nametrako tanana akory ny zavamagaga fa nialatsinainy rehefa namonjy hôpitaly izy de hito fa maina tanteraka le fery teo aminy sidra tanteraka izy fa ny nampalahelo moa zany a dia zay fanasitrana zay ihany no tadiaviny de taorina zay a dia tsy nety nanoy ny fanoratena ho an Jesosy na hoe nanoy mba hoe hivavaka satria naray fahasoavana tamin'Andriamanitra riavana ianareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao hatrany miafatra ataoko zay nataon'Andriamanitra nataon Jesosy Kristy tam'ireo olona zay niona taminay zay namonjy fitampivavahana tao amin'ny fiangonana refy Androdrakely zay fahasoavana nataon'Andriamanitra tam'ireo olona tonga tao de mbola ain'Andriamanitra tao sy tanterana ihany koa eo aminareo zay ho avy eona aminay na ho avy amonjy ny fitampivavahana zay ataonay ao amin'ny fiangonana refy Androdrakely ny antony satria tsy miova Andriamanitra tsy miova ny ray tsy miova ny zanaka dia Jesosy Kristy tsy miova ny fanahy masina ary tsy miova ny herin'Andriamanitra ary tsy miova tahaka zany ihany koa ny tenin'Andriamanitra ny voninahitra ny dery ary ny ajany dia omena ny tompoandriamanitra irery aby otoisantsika am'izay aza ny fampianarana zay efa nataoko tamin'ny herina dia fampianarana mikasiany amin'ny ozona mpitondra fahafatesana ny ozona mpitondra fahafatesana mory havana malala dia mitondra fahafatesana eo amin'izay zavatra rehetra ataon'ny olona na milafininna na milafininna fa koatry zany mitondra fahafatesana eo amin'ny tenan'ny olona ihany ko alohan'ny fotoana ny ozona mpitondra fahafatesana marina fa samy manana ny fotoanany avokoa isika zanak'olombelona eto ambony tetany ity manana fotoana zay voman'Andriamanitra mba andaozantsika eto tany ity fa saigy io ia raha misy ozona mpitondra fahafatesana eo aminao na eo am'izay naterakao dia zay ozona mpitondra fahafatesana zay tsy maintsy anao ny asany zay ary zay no hitondra fahafatesana ho anao alohan'ny fotoana zay tokony andaozanao antytany ity anome ohatra aho mba ahazava aminareo a ny zay tiako ambary izay ato amin'ny Josoa 4:5 no vakitsika fa ho vakina rehefa aveo le izy rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely de nentin'Andriamanitra mba hitododo ho any am'le tany tondra-dronono sy tantely any am'le tany Kanana zay ny fahafantarantsika azy ka rehefa nadery zareo reo de tonga teo alohan'ny tanàna Jeriko de tsy maintsy noravana moa ny mandany tanàna de noravana ihany ko ny tanàna tam'izay fotoana zay noringanina avokoa ny olona rehetra tao am'le tanàna vitsy zay dia nitsangana teo amin'ny toerana anankiray avo Josoa dia nanonona ozona mpitondra fahafatesana tao amin'io tanàna Jeriko io zao ny voasoratra ato amin'ny Josoa 4:9 dia nianina Josoa tam'izany andro zany hoe ho voaozona eo anatrehan'ny tompo zay olona mitsangana manoro ny ty tanàna Jeriko ity indray ny anina matony no sazony andrena ny fanambaniny ary ny an'ny faralany no sazony ananganany vavahadina zay zany ny ozona tonony Josoa ozona mpitondra fahafatesana ho voaozony eo anatrehan'ny tompo
zay olona mitsangana manorona ity tanàna Jeriko ity indray. De zao le ozony ny ain'ny Lamatony no sazony andrena ny fanambaniny, ary ny ain'ny Faralany no sazony ananganany ny vavadiny. Vitsy teny zay de nitoizany Josoa sy ny zanak'Israely ny diany ho any amin'ilay tany tondra-drono sy tantely. De rehefa nandeha ny fotoana dimanjato taona taty aorina dia nisy lehilahy anankiray Ela no anarany. Zany lehilahy zany dia lehilahy manam-pahaizana, manam-bola, mahay zavatra. De nitsiry tao anatiny ny etaeta sy mifaniriana hoe andeha ho atsangako indray ty tanàna Jeriko ity, ho averiko amin'ny lohany ary ataoko tsaratsara kokoa noho teo aloha ty tanàna Jeriko ity, satria tsara toerana le tanàna Jeriko raha ny marina, tena tsara toerana. De natsangany ary ny tanàna Jeriko ary vitany tsara, vitany tena tsara. Ary zany matoka ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa natoka ny olona rehetra tao mitantara hoe tamin'ny Elisa hoe hitanao fa tsara toerana ty tanàna ity, tsara toerana, tena arabaky teny, tena tsara toerana. Fa tsy haiko na fantatry ty lehilahy atao hoe Ela zay nanangana ny tanàna Jeriko ity ny zava-nisy tany aloha tany hoe efa nisy ozona notononona ke tao amin'ity tanàna Jeriko ity e. Tsy haiko na fantany zay tantara zay na tsy, na ihany ko fantany ihany fa tsy tia alala izy satria olona manana ny hevo, manana saina izy, tsy te hino an'izany izy. De araka ny tengo teo hoe natsanga tokoa le tanàna Jeriko ary de vita somatsara hoy eo. Fa inona zava-doza nitsanga taminy? Tanteraka le ozona mpitondra fahafatesana notonony Josoa tamin'izany fotoana zany efa dimanjato taona ny lasa. De tanteraka somatsara andao hoe vakitsika ny voasoratra mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo, de vakitsika ny 10:30 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro ny Ahaba, zany hoe Ahaba zany no mpanjaka tamin'izany fotoana zany, no nanorena ny Ela Betelita any Jeriko. Inona ny tranga avy eo? Ny ain'ny Abirama Lamatony no sarany nanorena ny fanambaniny, ary ny ain'ny Segoba Faralany no sarany nananganany vavahadiny araka ny tenin'ny tompo zay nampilazainy any Josoa zanako Nona. Ataoko fa mazava be mihitsy io voasoratra io. Tamin'ny andro ny Ahaba no nanorena ny Ela Betelita any Jeriko, ny ain'ny Abirama Lamatony no sarany nanorena ny fanambaniny, ary ny ain'ny Segoba Faralany no sarany nananganany vavahadiny araka ny tenin'ny tompo zay nampilazainy any Josoa zanako Nona. Zany hoe rehefa vita n'ity lehilahy ity somatsara ny fikasany tao am-pony ny anangana ny tanàna Jeriko mba hiverina amin'ny lohany indray na hoe mba ho tsaratsara kokoa noho teo aloha, dia niara ny fahafatesana ny zanany roa lahy. Ny anaran'ilay Lamato de Abirama, hoy ny baiboly hoe sarany nanorena ny fanambaniny. Ny an'le Farala Segoba no anarany, sarany maty zany Segoba zany, sarany nananganany ny vavahadiny. Zay ny zavatra nitranga. Fanamarina kely tsy natao ho faty tanora tahaka zany ny zanaky lehilahy ity, tsy natao ho faty tanora tahaka zany, fa saingy no le ozona efa nitononona tao amin'ny tanàna Jeriko de niara ny fahafatesana ny zanaky ity lehilahy ity roa lahy, Abirama Lamatony sy Segoba Faralany zany. Ka hitanao am'izany ry havana malala ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, fa ny ozona dia mahatonga ny olona maty tanora raha misy an'izany eo amin'le olona. Hitanareo ihany koa fa ny ozona raha ohatra ka tsy mbola nitapahana, tsy mbola foanana, dia tsy maintsy manao ny mission foana na firy taona. Dimanjato taona taty aorinany tenenany Josoa an'le ozona tao amin'ny tanàna Jeriko, de tsy mbola nisy nanapaka, tsy mbola nisy nanafoana le ozona. De zao tanteraka tamin'ilay lehilahy atao hoe Ela izao.
ohatra faharoa ihany ko anamarina aoka zay temiko zay ao amy Samoela voalohany toko fa roa Samoela voalohany toko faharoa ny hita amin'io Samoela voalohany toko faharoa indray a rehefa aveo moa vakitsika izy dia nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra ny zanaky Ely mpisorona tam'izany fotoa zany nanao ratsy ary tsy azo no tenenina mihitsy tsy azo nanarina mihitsy de nalahelo be ny tompoandriamanitra tam'izany fotoa zany tena nalahelo ary zany alahelo teo amin'Andriamanitra tompony zao rehetra zao le narantsika zanak'olombelona de zany alahelo zany no nitondra ozona ho an'ny Ely sy ny taranany nitondra ozona teo aminy ary araka volasany baiboly de ny ozona mpitondra fahafatesana no nahazo ny taranaky Ely ny fisehany de zao nataon'Andriamanitra maty tanora ny taranany nataon'Andriamanitra maty tanora ny taranany ary le zanany roa lahy kosa de nataon'Andriamanitra maty ndray andro toy zao ny voasoratra voakitsika am'izay a Samoela voalohany toko faharoa andiny faraika amy telopolo aloha hony tompo indro avy ny andro zay anapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranaky ndrainao koa tsy hisy ny lahy ho tratrantitra amy taranakao tano ny vava ny tompo Andriamanitra mihitsy no milaza hoe tsy hisy ho tratrantitra eo amy taranakao zay le ozona mahafaty tanora de andininy fatelo amy telopolo indray tapa faharoa ary ny taranakao rehetra de ho faty raha vao eritrerina ny taranakao rehetra de ho faty raha vao eritrerina zay le ozona tonoy ny vavan'Andriamanitra mba hiatra amin'ny taranaky Ely vao eritrerina zany hoe mbola tanora de tanora de tsy maintsy ho tonga amin'ny fahafatesana de diny faefatra amy telopolo indray ary zao no famantarana ho anao zay anjony zanakao roa lahy dia ofinia sy ifiniasa andro ray no afatesany izy mirahalahy andro ray no afatesany izy mirahalahy zany hoe tonga teo amy taranaky Ely zany ny ozona mpitondra fahafatesana ary lay karazany mahafaty tanora no nataon'Andriamanitra natratra ny taranany riavana malala ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana izao raha ny zavatra fahitako de izao tsy vitsy amin'ny malagasy tahaka atsika zao no misy an'ty ozona mahafaty tanora ity eo aminy sy eo amy taranany fa saiky tsy eny ary tsy fantany zay tokony atao manoloana fisiny zany ny sasany tsy manitsaka ny faefapolo taonany akory de tonga aminy ny fahafatesany ny sasany ray vo 10 taona maherikely hoe raiky amy 10 taona na roa amy 10 taona na telo amy 10 taona dia miatra aminy ny fahafatesana de hoy iaho hoe raha sendra taranak'olona tahaky zany zao ianao dia vonjeo malaky ny tenanao vonjeo malaky any ko ny taranakao aza miandry ela mba tsy sinny faninenana ohatra fa nisy zao tantarako aminareo zao ndre mande nisy raha matoa anakiray zay de namonjy fotoam-pivavahana tao amy fiangonana misy anay izy io ary mbola mpino kristianao izy mandraka ankehitriny de tamin'ny fahavala amy telopolo taonany zany no namonjeny fotoam-pivavahana voalohany tao amy fiangonana misy anay de vo namonjy fotoam-pivavahana kelikely tao izy de nanomboka narary ary isika ny narary vehivavy io de marary eo mba avao na fahafatesany fa ny mpiaravavaka moa namangy azy tany de vavaka ho azy de sitrany izy de tokany eny faseho amy telopolo taonany de narary izy ary tam'izay fotoa zay efa tsy nisy nanantena azy ho velona intsony zay zany tantaraindreo namana zay namangy azy tany atokantrano tany hoe tsy antiany eny ho velona intsony fa efa tena akaitra le fahafatesana raha zava-nisy fa no famindram-pon'Andriamanitra moa dia sitrana ihany io vehivavy io de raha fa sitrana io vehivavy io
efa anitsaka ny fahavala telopolo taona izy amio a efa anitsaka fa tsy mbola nanitsaka de tonga tany amiko izy niona tamiko ary ndresaka tamiko de nitantara izy io tsy haiko pastiera zay zavatra manjoa sy ny manjoany amenakavy fa nanomboka tamy taona lasa ozy izy de narary foana ary sika marary dia ohatrany hoe ho faty ary tamy farany teo izy izy eninao ankama e fa efa natao maty mihitsy a fa isorako any Andriamanitra hoy izy fa namindra fo tamiko de sitranao de zao tonga somba tsara aty aminao zao miaona aminao pastera zany matsy zay tantara tamiko zany matsy fa reo mpiretam-po amiko izy izy a dia tsy nisy naintsika ny faefapolo taonany daolo fa talohan'zany de maty zany hoe 5 amby telopolo taona de tamy fa 5 amby telopolo taona de maty fa 4 amby telopolo taona de maty zokiko rehetra izy de maty daolo de za zao izy izy a anitsika ny faefapolo taona ko atoato de lasa saina hoe fa inona mahazo anay menakavy ka rehefa tantara tamiko fiseho zavatra taky zany ity-Ramatoa ity de nivavaka ho azy a nampahafantariko azy tam'zany hoe mazava ny tantaram-piainanao tantaram-piainanareo menakavy fa misy ozina mpitondra fahafatesana zany ao aminareo ka lay karazan'lay mahafaty tanora ny mahazo anareo de zay ny mahatonga ny zokinao rehetra maty tsy nanitsika ny faefapolo taona eny akory ary anao zany raha ny tena marina tokony ho efa maty fa no famirapon'Andriamanitra de tsy maty zay no nahatonga anao narary matetetika ary nararisaky maty foana no azavaiko tam'zay vitsy zay de nataoko nivavaka fanafahana no tapako tamin'ny anaran'i Jesosy ny ozina no foanako tamin'ny anaran'i Jesosy ny ozina mahafaty tanora teo aminy vitsy zay de nitsodrano ho azy a aza matahotra intsony ianao fa am'izao sisy zao dia salama tsara ianao ary tsisy fahafatesana atratranao zany ao anatin'ny fatanoranao dia raina tokoa ny tompo fa taorina zay de tsy narary intsony vehivavy io mandraky tia nandroany efa nilozany lavitra zany faefapolo taonany zany fa tsy narary intsony izy ary matetika rehefa miona aminy ao dia somary mampatsiahy kely tantaram-pian'izy ireo mba ho tsarono hoe zava-doza no niandry azy raha ohatra ka tsy tapaka na tsy foana le ozina mahafatanora teo aminy omena an'Andriamanitra ny lera sy miaja ary ny voninahitra ny am'izay fahasoavana nataony tam'izay vehivavy izay voaingana ihany ko dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray de io mpanompon'Andriamanitra io a tsy tonga saina mihitsy izy hoe misy ozina mahafaty tanora eo aminy to zao ny zava-nisy teo aminy tam'za fotoana zany raha nandeha izy tamy toerana anankiray ivelan-tanana Antananarivo de tsy hay zay nanjo azy tsy hay zay tranga tao fiainana fa narary tapoka izy narary tapoka de ngeza be ny kibony de ny vatany iny a binabina be hatramin'ny lohany azy binabina be mihitsy de tsy an'ilay hôpitaly tany amy toerana zay naleny ny antony aretina nazo azy de nalefa tety Antananarivo izy de karona ihany ko io aretina io fotrany hoe tsy tany dokotera hoe inona tena marary azy de tsy afaka mipipizy tam'zany de ny akanjon'izy anaovany zany a mando de lasa mavomavo be mihitsy vokatry lay aretina to amy tena de tam'zany a nisy vadiny zokiny zay niteny taminy nampatsy azy hoe so de misy ozina mahafatanora azy ao aminareo izy izy satria ny zokin'io lehilahy io zany a io mpanompon'Andriamanitra io vo 10 taona mahirikely de maty 10 taona mahirikely de maty fa tsy tonga saina mihitsy izy satria io lehilahy io tam'zay raiky amy 10 taona sa roa amy 10 taona izy am'izao tsika miteny zao de tandrono ny fahafatesana io de tezy vo tonga saina hoe tena ozana ty mahazo anay ty de nampiantso a moa zany izy de aveo tonga tamin'ny hôpitaly a ndresaka taminy de nitantara tamiko ny vadiny izy raha teo ihany ko afaka mitantara tsara na de binabina biary ny tenany hoe
tozao zava-misy aminay de nambarako taminy hoe ozony zao ozona mahafatan'olo zao ary mission de hoe tokony ho faty ianao tahakany prêt-à-pot aminao rehetra na tia mpanompon'Andriamanitra ary ianao de nataoko ny fampaherezana de nivavaka ho azy a nanapaka ny ozona nanafoana n'ilay ozona mahafatan'ora teo aminy vitsy zay de akory zava-mahagaga fa hita ny dokotera tam'izay hoe atony loharano arety nyty lalahy ity de za de sitrany izy sitrany somatsara izy de aveo namonjy aty any amborako izy mbola nafako nivavaka ho azy mivady any mba ho tapaka sy foana tanteraka ary tsy toitsony io ozona mahafatanora io de isaorany Andriamanitra fa saramatsara izy am'izao fotoana zao ary fata tsara mihitsy hoe saiky maty izy fa soiafa nametra fo tamin'ny Andriamanitra ka natonga azy tafarisaka tamiko tafaona tamiko mba fana manapaka sy manafoana an'le ozona mahafatanora teo amin'izany ry avanao tsy mampivavaka mivavaka tsy mampinipiny ny ozona rehefa tena mitatao sy mitamesatra eo amin'ny olona izy ka ny vaholany de hoe mila foanana arak'izay aingany indrindra ny ozona tompoko ka hoy aho aminao aminareo zay mandray a am'izao olo izao tsy kisedrasedra ny fisy izao fandarany zao tompoko tsy kisedrasedra to zany ihany ko ianareo zay nandre ny afatra entiko tam'ty androandroany ety fa efa laminasan'Andriamanitra izany mba amonjena anareo anafana anareo ary hitahina anareo misy matoky aho fa zao no androm-pamonjena sy androm-pakasitrahana nataon'Andriamanitra ho anao ho anareo zay mandrea am'izao fotoana zao noho zany miverena amin'Andriamanitra ianao minosy maneke fa Jesosy Kristy no efa maty ho anao teo ambony fijaliana ary efa tonga ozona Jesosy mba tonga ny ozony eo aminao ho foana sy ho tapaka tsara aminareo ihany ko averiko matetetika maty izy ty hoe tongava miona aminay tongava mamonjy ny fitoam-pihavana zay ataonay isika ny alahady miditra fitsasa fidirany voalohany miditra folo ora fidirany faharoa miditra amin'ny ray ora sasa fidirany fahatelo fitoam-pihavana ombana fanafahana izy io iveriko fa tena fahasoavana ho anao mihitsy fatokavana ho any tompoko tena fahasoavana ho anao ka hoy iaho hoe tongava mihitsy anareo ao amin'ny fiangonana Refy Androtrakely na tongava mihitsy miona aminay ny telefona fatsika mifandray moa de tsy miova 03204 88958 na 03404 85247 arak'izao hitanao zao ivavaka ho anareo azy ao am'izao fotoana zao fa mino teny ivavako anareo a de mino ianao fa androany tompo anafaka anao amin'ny ozona io raha misy an'izany aminao apetrao fonao tananao azy ry tompo'Andriamanitra raiky malala raiky masazeny an-danitra manonona famirapo ao ho andre olona zay nahita sy nandrea tam'ty androandroany ety ka amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho tonga am'ireo olondreo ny herin'ny fanafahana zay avy aminao tompo ka ho tapaka sy foana ny herina ozona mpitondra fahafatesana anisan'izany le ozona mahafaty tanora ho foana tanteraka eo amin'ny fiainandreo olona zay mametraka ny tanany eo amin'ny tenany ary mitsondranony tsiraray avy eo mba ho maroandro izy eto ambony tetany ety ary ho feny fitahina ny fiainana ny tena ny atsara voninahitra de atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina ny aretina ihany ko na inonina karazana sitrana mianaran'i Jesosy esorina mianaran'i Jesosy ary roako miaraka vavy amin'ny teny ny fanaratsy mahafarofy hiala amin'ny olona zay marary ho sitrana neny tsiraray avy androany misaotra tompo halleloia amen zay zany ny fotoanantsika tompoka dia mametraka ny mandram-piona fa ny anetanako atsika manasa anareo zay hipetraka eny ambolo-kandrina ambolo-po atsamany avaratra katso andomanitreza ravitoto sy manodidiny zay fa manao fitoam-pivavana izay a ao amin'ny espace kalimba isiky ny alady maraina manomboka amin'ny 8 ora sasany ary mitolakandro manomboka amin'ny 2 ora tongavy anareo fa misy fahasoavana ozaran'Andriamanitra aminareo ao samy fampilaza tompoko midera sy niaja ary voninahitra ho an'Andriamanitra manao veloma anareo tompoko amin'ny herindray eo afaka va ianao eo afaka va ianao
fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.